Salama tompoko. Tonga soa eto amin'ny Père Makasia. Androany tsika hijery mahakasika ny tetsinina elaela tsika tsirona video androany ho jerevantsika any fotony mihitsy ny resaka mahakasika ilay tetsinina, inona ny mampiavaka azy, inona mahatsara anazy, maninona izy ny mora ampiasaina ao anatin'izany sehatry ny fiompiana bitro izany. Ohatran'izao raha jerena amin'ny ankapobeny ilay installation ilay izy misy an'iny tavoahangy iny dia tuyau mivoaka direct avy ao amin'ilay lohany lohan'ilay tavoahangy dia io ny fixation an'ilay tetsinina antsika ressort anankiray dia accroche dia ilay lohany kely le tuba kely io ny voan'ilay rano rehefa voadona ilay bitro ilay izy. Hojerevantsika tsara daholo izay installation izay dia epoxy moa ilay lacole ampiasaintsika amin'ny raccordement an'ilay tuyau avy any amin'ilay tavoahangy io. Hijery an'ilay lohan'ilay tetsinina fotsiny ary tsika inona mampiavaka azy, inona mahatsara azy, inona no tena antony ilavana anazy. Ity ilay lohan'ilay tetsinina dia io no matetsinina anazy, io lohany no mivoaka kely io dia io mangamanga ao anatiny io ny réglage io. Iny mangamanga kely iny reglena miaraka amin'ny iny clé mangamanga kely iny, clé Allen iny afaka manandrana foana tsika dia mahita an'ilay izy. Afaka sokafana io dia afaka hidiana ihany koa. Ny antony misy ressort de réglage ao anatiny ao. Amin'ity indray mitoraka ity izy ho sokafako dia ho asehoko anareo mihitsy hoe ohatry ny ahoana ilay ressort ao anatiny ao. Mitapitra ilay paha dia ho sokafantsika amin'ny tanana amin'izay izy. Miala fotsiny iny mangamanga iny rehefa misokatra, tsisy ninona mivoaka raha tsy araraka ilay izy. Iny ilay mangamanga ilay arehan'ilay izy. Misy an'iny ressort iny no réglage an'ilay tetsinina antsika dia misy iny lohan'ilay tetsinina iny. Dia ohatran'izao zany ny vatan'ilay izy fotsiny rehefa tsisy an'ilay tena tetsinina. Averintsika fandroany voaka ilay ressort, voaka ilay lohany, ilay lohany iny misy an'io caoutchouc kely io amin'ny lohany io tsy alana iny. Iny no mampa étanche an'ilay izy, io caoutchouc joint moa zany ilay izy fa tsy hitantsika tsara izy amin'ny sary. Dia rehefa manao installation anazy normalement tonga dia miaraka izy rehetrarehetra fa ity mba hampisehovana antsika fotsiny ohatry ny ahoana fomba fireglena an'ilay tetsinina antsika zany. Iny alatsaka aloha ilay lohany, mbola tsy mipoitra izy iny. Averintsika kely, alatsaka mihitsy ny lohany iny dia mivoaka atsy ambany izy ohatran'izao. Dia manaraka eo atsofokontsika ilay ressort. Iny ressort iny no migérer hamafin'ilay tetsinina na ny mampalefaka an'ilay tetsinina. Raha vao mafy loatra io dia tsy dia mivoaka ny rano, raha vao malefaka loatra io dia mivoaka migoridana fotsiny ilay rano. Noho izany isika no miregle an'ilay izy. Iny serena tsara ilay izy dia atao izay malany an'ilay paha miditra anatiny any. Zay ohatran'izay fotsiny no misery anazy. Ho sereko mafy be aloha izy dia hitantsika fa mafimafy ilay lohany izao rehefa avy eo. Iny izao ohatr'izao mafy be ilay lohany, nampitserinao izy nandray mila tsy hetsika, mafimafy izy iny. Dia serena kely izy dia lasa malefaka. Izay indray video antsika androany tompoko, mankasitraka anao jery hatramin'ny farany. Misy foana ny port lapin, tetsinina dia mirary.